eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba mba ampirarintsoa atsika tsiraray avy manaraka indray ny fandaharana amin'ity androandroany ity. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe ny fahasoavany sy ny fitahiny ahafahantsika mbola manaraka ny tenin'Andriamanitra androany. Mino fa Andriamanitra hitasy anisoanao manokana ary dia manasanao aho anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ny tompony hitahantsika isan-tokantrano isam-batan'olona izany. Milohany ahafahantsika mitondra ny tenin'Andriamanitra dia vavaka isika satria ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny mbola ahafahantsika mihaona toy izao. Ary rariny loatra raha anome voninahitra an'Andriamanitra hisaotra azy, hidera azy ary anandratra ny anarany isika satria lehibe loatra ny famindrampony amintsika isam-batan'olona. Ka andao tsika hivavaka hanondrika alohantsika ary amin'izao fotoana izao. Saotranao ary Tompo Andriamanitra rainay fa lehibe ny fitiavanao anay sy ny famindramponao. Saotra ihany koa fa mbola nitahinao Andriamanitra izahay, nomenao tompon'andro, mbola menao fotoana ahafahanay mbola mandre ny teninao indray. Tahinao avokoa ny olona rehetra, ary omba ny teninao ianao, ametraka ny teny ao am-bavako, ary mifanay masina ne hetsika sy hiasa ao anatin'ny fotoana rehetra izay andrenesanay ny teny. Saotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tahinany izao fotoana izao. Amen. Ya, famtinako ny afatra izay indrenetsika tamin'ny herin'ny androany. Ny tenin'Andriamanitra ningatsika tao amin'ny Hosea 4 manomboka 1 dia manambara tsara mihitsy ny zavatra nitranga sy ny seho izay nataon'ny zanak'Israely ary ny tonga na akony ratsy teo amin'ny fiainan'izy ireo tamin'izany fotoana. Dia rehefa nisy akony lehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo zany dia hoy Andriamanitra hoe ringana ozy ny oloko noho ny tsy fosian'ilay fahalalana. Namafisiko tamintsika hoe mety hitondra fandringanana, fampitena, faharavana, fahoriana ho an'ny olona dia noho ny tsy fahalalana ao anatiny fa tena misy eny miozina ary mampahory, tena mampahory, ary nisan'ny fototra mitondra fahoriana, mitondra fampitena sy faharavana amin'ny fiainan'ny olona dia nisany io ozina io izany eny hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva. Ka mandrak'izao ankehitriny miainantsika izao ry havanao dia mbola be dia be ny olona tambesara zany ozina izany ny fiainany. Kanefany mety n'olona tsy fahalalan'ny olona hoe ny fisiany ozina io eo amin'ny fiainany dia hitondra fandringanana sy fampitena ho an'ny fiainany izany. Na ihany koa mety malala ihany le olona misy zany ozina izany, mahafantatra hoe misy tokoa ny ozina, fa saingy izao ny fomba hialany amin'izany koa ny tsy fantany, na tsy malala izy hoe inona ary ny tokony ataoko, fa tena misy ozina tokoa ny fiainanay ka inona ny alako amin'izany. Raha fiteniko izany dia toy izay no ny anarantsika sy ny henoantsika tamin'ny herin'ny androany. Fa mbola tohiziko iaho io afatra io amin'ity anio ity indray ka aokatsika anaraka hatramin'ny farany. Ry mpanaraka ny fandaharana, zao no aoko fantatrao. Rehefa tena fantatrao tokoa misy ny ozina dia tokony fantatrao androany zany hoe inona avy ireo fiatraika izany ozina izany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Anisan'ny fiatraikany lehibe voalohany ary tena anisan'ny mahazo ny olona maro zay ny ao anatamiko dia ity ozina zay eo amin'ny resaka fanambadiana sy ny tokantrano. Ozina eo amin'ny fanambadiana sy ny tokantrano. Mety gaga manenao hoe misy ozina avy any amin'ny fanambadiana ary misy ozina avy any amin'ny tokantrano. Eny ny valiny ry havana, tena eny ny valiny, satria anisan'ny tena fototra mampahory ny olona, mampijaly ny olona ary mampanaonao foana olona maro, na tanora io, na efa atonontonony io, na olon-dehibe io, na ray aman-dreny, dia anisan'ny mety akivy ampanaonao foana ny olona dia io resaka fitiavana, tokantrano na fanambadiana io. Betsaka ny olona mety hamoy fo, ivary lavo amin'ny fisotroana no resaka fitiavana. Misy ny olona mety ho tafalatsaka anaty famoiza-po mihitsiny no resaka fitiavana.
Misy ny olona mety lasa tena hoe lasa dala mihitsiny no resaka fitiavana. Misy ny olona mety amony tena mihitsiny no resaka fitiavana. Mety anisan'izany ianao zay mahita io am'izao fotoa zao. Ninona no le ozina nefany no zay natao tany aloha. Esy lahatra ianao am'izao fotoa zao fa malala tena misy ny ozina araky ny afatra netiko taminao. Fandroany de hijery manokana mihitsy tsika ty ozina io resaka fanambadiana sy ny tokantrano ity. Tsy mifidy olona ho asiana io karazana ozina io. Maro be ny olona tampiasarany ozina io. Tsy mifidy hoe manam-pahaizana le olona, nianatra be ve le olona, na ihany koa hoe tsy nianatra ve le olona, na tonitony ve fahaiza le olona. Tsy mifidy sarangana olona le ozina io. Fa na iza olona misy an'io karazana ozina anankiray io, de zao manana olana eo amin'ny lafiny fanorenana fanambadiana, ary manana olana ihany koa ao amin'ny fiatrehan'ny tokantrano izany olona izany. Maro ihany ny olona hitanan'io karazana ozina io fa saingy zao afeniny araky le faindrena malagasy hoe ny tokantrano tsy ahaka. Iainany samy rereo le fahoriana, iainany samy rereo le olana le ady ao anatin'le tokantrano. Tsy te hitaraina amin'ny ray aman-dreniny izy, tsy te hitaraina amin'ny namany izy, tsy te hitaraina amin'ny mpiray-tampo aminy izy, fa saingy zao izy de mahatsapa hoe tena miaina ao anaty olana mandavataona ao anatin'izany tokantrano zany isan'andro isan'andro. Zao anefa noako fatatsika tsara zay miaino androany, tsy maintsy hiafana anaty faravana sy fampiteny io tokantrano io raha mbohatra ka hoe mbola eo le oziny fa tsy notapahana. Na firy taona de zao tsy maintsy ho potika ary ho anaty faravana sy fampitena le tokantrano iaho na hoela na hoainga. Mety hiaritra ihany ianao, mety tena ozy ianao ny tokantranoko tiako ny tokantranoko de hiaritra ninona misy fitenin'ny olona zay hoe tokantrano ny fiafiana. Fa zeto aloha de miteny amintsika hoe maro ny tokantrano fanambadiana efanao masiniko, fa miteny amin'ny olona foana hoe zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra raha nampisy ny fianambadiana de nataon'Andriamanitra asosy tsara ny tokantranon'ny olona ny fanambadiana fa tsy hoe hiafiana, fa asoa sy atsara ny fanambadiana. Jery ten'Andriamanitra anankiray nge tsika araky ny voasoratra Genesis 2 de manomboka 9:20. Genesis 2:9-20. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. De ery ambany kely ery misy 3 kely raha mitovy ny baiboliko, ny baiboly ao aminao, de midika hoe sahaza, vady sahaza de hoe mpanampy tandrifiny. Toy izao fandeha tantara. Rehefa nahary ny zavatra rehetra Andriamanitra, rehefa nahary ny zanak'olombelona ihany koa le lata hoe Adama ny olona foniny voalohany, de i Adama tamin'izany fotoana izany de tena nataon'Andriamanitra hitovy andrika aminy ozy ny baiboly ary hitovy aminy mihitsy. I Adama dia namen'Andriamanitra toerana tsara, toerana mahafinaritra, navelan'Andriamanitra napaka ny zavatra rehetra. Fa saingy izao ny hitan'Andriamanitra nefa de mbola misy zavatra banga, mbola misy zavatra tsy ampy, mbola misy zavatra tokony hamenona ny fiainan'le olombelona voalohany tamin'izany fotoana izany. De tsy inona fa hoy Andriamanitra tsy tsara raha irery io lehilahy io. Nefa nataon'Andriamanitra hitovy aminy, nataon'Andriamanitra tena hoe tonga lafatra ny fiainany Adama, fa hitan'Andriamanitra ihany fa mbola tsy tsara ny fiainany, fa misy zavatra mbola tokony hamenona azy misy zavatra banga teo amin'ny fiainany. De ozy ny tenin'Andriamanitra, andeha anaovako vady mpanampy tandrifiny, zany hoe vady sahaza tena mendrika. Ka ny antony ry havana zany, natonga n'Andriamanitra nampisy, natonga ny fanambadiana ihany koa tanteraka, de ny fahitan'Andriamanitra fa tsy mety amin'ny fiainan'le olona raha tsy nisy vady teo aminy.
Ka ny fanambadiana zany de izao, nataon'Andriamanitra izy io, noforonon'Andriamanitra izy io, natsangan'Andriamanitra izy io mba hasoa, ahatsara, afeno tanteraka ny fifaliana sy ny fiainan'ny razanak'olombelona. Averiko tsara, nataon'Andriamanitra io fanambadiana io, isy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona mba hasoa, ahatsara, afeno tanteraka ny fiainantsika zanak'olombelona. Raha tsoriko de hoe io fanambadiana io koa zany de izao, tsy avy amin'ny olombelona ny fanambadiana, fa Andriamanitra mihitsy ny fototra loharano ny poirana zany fanambadiana izany. Ka na tsara ny fiainan'ny zanak'olombelona ho ihany natonga an'Andriamanitra nampisy an'izy io. Hitantsika ohatra amin'izany ihany koa zao ny tantaran'ny lehilahy anankiray atao hoe Isaka any amin'ny bokin'ny Genesis. De manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Genesis hoe eo amin'ny toko 420 de manomboka any amin'ny 1:1 ihany. Genesis toko 420 1:1 hoe rehefa antitra zokoly ilay Abrahama de mata ihany koa ny vadiny, de naniraka amin'ny mpanompony izy mba hitady vady ho an'ny Isaka zanany tamin'izay fotoana izay. Rehefa hitany Abrahama nefany hoe malahelo, tsy mety mionona mihitsy ny alahelon'ny lehilahy atao hoe Isaka zanany, manan-karena nge Abrahama manana zavatra hitrany hoe Abrahama ary mazava be mihitsy ny faramaty nge Abrahama zany, de Isaka ny andova azy, Isaka ihany koa ny andimby azy, ary Isaka no toko hoe mba andova reo arena sy fananana be de navelany Abrahama ireo. Zao anefany i Abrahama ny koa tsy maintsy hoe fa mba nampahery nampionona an'ity lehilahy atao hoe Isaka zanany ity, hoe lehilahy de tsy maintsy mitrakana, lehilahy de tokony mba tena ionona, fa saingy izao ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mety nionona mihitsy ny alahelon'ny Isaka an'ilay mamany atao hoe Rebeka, azafady Sara tamin'izany fotoana izany. Ny any herin'ny Abrahama de tsy maintsy nanapa-kevitra araka io tenin'Andriamanitra izay vakitsika teo amin'ny 1:1 io hoe aniraka amin'ny mpanompony izy hitady vady ho an'ny Isaka zanany. De zao voalaza ny tenin'Andriamanitra Genesis toko 420 ary ny Isaka nivoaka mba heritreritra any an-tsaha rehefa niteko hariva ny andro, de nanompo ny masony izy ka nahita fa indrery misy rameva avy manatona. Ary Rebeka koa nanompo ny masony ka nahatazana Isaka de nidina fangana miala tamin'ny rameva izy. Ary izy tamin'ilay mpanompo, izy amory lehilahy mitsangatsangana ery an-tsaha avy mitsenatsika ery, ary ilay mpanompo, ino ny tompoko, dia nandray ny fisalibonana Rebeka ka nosalibonany. Ary dia nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra efa nataony. Ary Isaka de nampandroso an'i Rebeka ao andayan'ny Sara reniny ka napakatra azo vadiny, ary ty azy izy de nionona ny alahelony andreniny. Averiko tsara ny 5:20. Ary Isaka dia nampandroso an'i Rebeka ao andayan'ny Sara reniny de napakatra azo vadiny, ary ty azy izy de nionona ny alahelony andreniny. Mazava be le tantara, mino fa azonao tsara voalazan'ny Baiboly. Nataon'Andriamanitra ao amin'ny fanambadiana mba hasoa, ahatsara ny fiainan'ny zanak'olombelona. Jereva nde ty ohatra nalaiko ty ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Isaka de mazava be rehefa maty Sara reniny, tsy nety nionona mihitsy fa nisy alahelo tao am-pony, nisy vesatra tao anatiny. Fa rehefa tonga n'ilay mpanompo nitondra ny Rebeka ho eo amin'ny Isaka, de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nanomboka hita ny Isaka lavidavitra fotsiny, ny vehivavy zay nentin'ny mpanompo de efa nanomboka nitsangana sady izy, ary nisy fifaliana tao aminy. Ka rehefa tonga teo anatria ny Rebeka de nampandrosony tao anday ny Sara reniny, de ozy ny tenin'Andriamanitra de napakatra azo vady izy ary nionona ny alahelo tao aminy. Fanafody nitona fanasitranana lehibe ho an'ny Isaka ny fanambadiny an'i Rebeka izany. Toy izany ry havana sy sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana, hitondra fifaliana, hitondra fiadanana, hitondra fifamenona,
hitondra fitsaharana ho ampivady ny fanambadiana kanefa ny am'izao fotoana zao de tsy vitsy ny olona tena hoe miaina ao anaty fiainana mampalahelo araky ny teoko teny aloha hoe manaonao foana ny olona no ninona no ny olana eo amresaka fitiavana no ny olana eo amresaka fanambadiana no ny tena hoe fadisopana tenana amresaka fitiavana de tsy vitsy ny olona am'izao fotoana zao tena miaina ao anatina fahoriana tanteraka alahelo lalina famizapoa fakiviana mandrakariva araky ny teoko teny efa ny teny am-piandohana mety no ny fiatraikana ozina antony mahatonga ny olona manana olana eo amin'ny fanambadiana sy ny tokantrano ohatra vitsivitsy anankitelo ny teneniko amitsika androany hoe afantaratsika ohatry ny ahoana ny fisehozany ozina eo amin'ny resaka fanambadiana na tokantrano izany misy fitranga anankitelo afantaranao hoe tena ao amiko zany le oziny ty ohatra voalohany misy karazana olona fianakaviana de izao tsy mety matsanga tokantrano mihitsiny lay fianakaviana na lehilahy io na vehivavy mety misy karazany ny vehivavy rehetrarehetra zay miteraka de tsy manambady fa tsy nety nazy vady mihitsy de ity zavatra mety mitranga am'ireo karazana olona misy ny ozony tsy mety matsangana tokantrano mihitsiny niteraka le vehivavy ohatra teraka anankiray izy fa voafitaka hay vadin'olona ty miaraka taminy de mazava be fa vo niteny tamin'ny lehilahy izy hoe be voaka de tsy hita lehilahy mandraky ny androany de eny de neretany teny ny zanany anankiray na lehibe azy ny teny lehibe any le zaza de inona ho tsika eko efa nomboka mpanalala fitiavana mba nikasa eo anambady miaraka tamin'ny naman'olona ndray de voafitaka ihany ko de niteraka tsy nanambady mazava zany eo fa ny bebe an'ity zazy tya teraka tsy nanambady de ny mamany niteraka tsy nanambady de ity zaza ity any ko zany mazava be ny tantara fa niteraka tsy nanambady any ko ozina tena azo sapahitanana ozina hita maso anke zany ry avana ohatra zay le fetsanga amy voalohany tsy mety mahazo tokantrano mihitsy fa voafitaka foana mety lehilahy io mety vehivavy tsy mety mavany tokantrano mihitsy ary reo olon'ireo le karazana misy any oziny io taky zany na de mety hoe misy olona ambany ray trano taminy ary tao de tokantrano maso fa io olona io de mety ho vadin'olona araky reo karazana trangam-piainan'ny olona maro zay efa miona taminay de ohatra zany mihitsy de zay mahatonga any am'teny amin'ny olona hoe tena oziny io efa vany amy bebe anao mihitsy oziny io de ampianarinay am'izay azavainay izy hoe manahoana sy manahoana ka ma tantarandray aman-dreny sy ny dadabe anao na my bebe anao tany aloha de ohatra zao nahazo anazy ao mihitsy io ny pastera ny kar ny fiainany zareo teraka ny mamanay izy de fitan'olona de tsy nanambady azy le raim-pianany le rain-janany ary mandraky ny androany ary de tsy fatiny izy zany dadany zany de ohatra any any ko ny apastera hoe tsy fantatro mandraky ny androany ny dadako izy le olona fa de zao za tsy mety mavany tokantrano zao ary niteraka ty fa mampalio de zao ho lehibe any ko zanak' zany olona zany fa de tsy azy vany tokantrano mihitsy satria nahoana no le ozina zay efa novainy efa nanaranaka tany am' ray aman-dreny be tany aloha tany mihitsiny hoe tsy mety matsanga-panambadiana mihitsy ny lehilahy na my vehivavy eny mety mipiraitam-po mihitsiny azy de tsy matsangana tokantrano tolo daholy izany zay zany nytranga voalohany tsy mety mavany tokantrano mihitsy fa de voafitaka de miteraka de tsy mahazo vady akory de hoy araky ny teniko teo hoe mety anambady any izy fa mety vadin'olona no hitany nitsanga faharoa ndray de izao manambady le olona vita mariazy ara-dalàna tena miara-mipetraka ao izy mivady miteraka ray na roa fa saingy izao misy miteraka ray na roa izy de maty le vady maty tanora na ikidra lavany ao anatin'le tokantrano ary mefara ao anaty faravany indray satria nahoana ao le ozony fanambadiana sy le ozina mandrava tokantrano ka raha ao izy ao na de ny tena mifankaty be tam mbola mpifamofo ny fankaty be tamy fiandoa vonana vita mariazy vita soratra raha mbola ao io oziny io de tsy maintsy ho rava izany tokantrano zany na tiany le mpivady na tsy tiany vetivety eo de mety hivadika le lehilahy vetivety eo de mety hivadika le vehivavy tsy ahoana eo de lasa nampirafo ny lehilahy zay endro be mpanaja vady eny mety ny rafozan'le vehivavy mihitsy ary ro miteny hoe io zanaka tena faran'zay ty olona io ny olona any ivelany ary tena faran'zay tiany tena tiany io zanaka io fa nagaga de izao ianao vadiny ndray tiany lasa tsy tiany
taona roa taona telo taty aoriana fanambadiana mariazy de lasa tsy tiana ianao de mety mampionona anao fotsiny sisa le raha fojanao hoe tokony ionona ianao ary tokony hitady hevitra hoe hisaraka aminy angambany fa raha vo zanaka io zay misy olona tsy tiany de tena misy zava antony ao ary tsy ho tiany mihitsy nefa ny antony zao mety no le ozona ao am'ilay vehivavy ohatra de mampirafy le lehilahy mijangajanga le lehilahy ohatrany hoe tsy tianao zany izy ka na de ianao ara lasa ohatrany tsy mahafinaritra azy intsony tsy hoe ianao tsy mahafinaritra azy nefany fa no le ozona ao aminao de lasa tsy tianao azy mivadinao teneniko amitsika eto fa misy zany eo zany tena misy zany de nefa rany ho rava le tokantrano satria ikorotan-dava no ao tsy fitiavana foana no ao tsy mety manome volanao izy ny antony satria le ozona ny ao ka raha tratran'zany ianao manaraka ana am'izao fotoa zao aza misalasala fa fantatro am'izay zany marina androany ho afaky ianao rehefa aveo a raha tena manomboka resy lahatra le ozona io zany satria manomboka fantatro am'izay hoe raha vatokantrano daholo tokoa mipiraita-po hatrany am' ray aman-drenanao ny dadabe anao ny bebe anao raha vatokantrano nanambady izy de niteraka roa telo de rava ny tokantranony misy ny ray de le araky le teny teo maty tanora daholo tsy ho vavolombelona aminareo aity tsy ela telo volana lasa izay nisy mpianada tonga tao amiko efa lehibe any amy 10 taona mahery any angamba n'lay vehivavy fa lay zanony kosa la tokana atao am'zareo 10 taona de izao ny tantara natokana izy ireo ny azakazaka nanatona anay atalata ny andro tam'izay tadidiko tsara mihitsy de hoe efa intelo amony tena ity lehilahy 10 taona ity intelo amony tena nefa lehilahy matanjaka lehilahy tena nofosana sady ranjanana fa de efa intelo namony tena fa tsy nety maty mihitsy ny antony aminony tena ho ianao de izao satria manana olana resam-pitiavana izy efa intelo izy no nisy olona iaraka taminy rehefa hoe ivady tanteraka zao mihitsiny fa rava foana le fanambadiana amin'ny andro fotoana farany ary misy ara moa de tonga tsy ahoatsy eo de lasa le vehivavy na lasan'olona na teny hoe za tsy tianao ndray de vokatry zany de namoy fo le lehilahy de amony tena foana ny vahaolana fatany fa tsara hony amony tena hony izy tena tsisy olona ty azy mihitsy hony ary ty zavatra nampalahelo hoe na ny olona manodidina sy ny mpiara-miasa sy ny patrona de na nilikilika lehilahy vokatry le ozona mihitsy sy mavanina fanambadiana tao aminy de vo ilikilika ho azy vo endrikendrika amy zavatra tsy ataony mihitsy izy de teo nanomboka nanontany an'le anabavy satria anabavy efa mpivavaka efa manana an Jesosy nanontaniko izy manahoana sy manahoana ho any tantara teo aminareo na ny ray aman-dreny na teo aminareo piraita-po aminy zao aloha pastera ho izy izay anabavy ny efatra amby rahavavy fa saingy zao izay efatra amby rahavavy reo nanambady daholo vita raharaha vita soratra ara-panjakana fa maty vady daholo izay rehetrarehetra maty vady daholo izahay zany veo ah tsisy nanambady zay izy fa de maty daholo mivadinay de nanambady faharoa zahay de mazava be fa vady tsy vita soratra sy vita nininona fa reo vadinay tsy vita soratra aminareo de nisaraka taminay daholo de nefa rany de zao niteraka teny fotsiny zay de mitaizany zanakay na lehibeany zanakay de ozy ah matsy anazy tsy salasalana zany ho ah matsy an'izy mianata fa ozona io am'lelana ne nipiraita-poa zany ny anabavy nanana tokantrano any fa maty daholo mivadinisy efatra amby rahavavy fa ny antila tsy averan'le ozona navanina tokantrano mihitsy ary zao moa nyteneniko tany lehilahy hoe misoran'Andriamanitra anao fa mbola tsy nanambady vo makizikivy pastera zany fe na tonga nanamony tena ozy de mbola hoe isotra an'Andriamanitra fa mbola tsy nanambady ko ny anao araha zany tsy maty fa nisaraka taminao fotsiny le olona de efa nainga mofosy amony tena ianao maika ao fa raraka taminao ny ray trano tao efa vita raharaha nareo maty mivadinao zakanao ve sa tsy zakanao ah tena mety zaka any pastera le izy ozy ary marina be ny tena hoe sotra an'Andriamanitra satria nahoanao mivavaka ao anao ah zao anapaka an'le oziny de hitanao ah fa iova ny tantaram-piainanao de enao zany ao raha atsangana tokantrano am'izay nao orina de tsy ravatsony ny tokantranonao satria nahoana efa tapaka de meloa ny ozona tao amin'ny fiainanao ara-panambadiana vavaka ao anazy ah soraka an'Andriamanitra fa tamin'ny fotoana iny andro zay nanapahana an'le ozona tao amin'ny lehilahy io nanontaniko am'izay izy satria io fotoana io izy de hoe mbola napakevitra mony tena io atalaty io vita ny vavaka natao taminy satria nisy zavatra be deabe niala tao aminy fampitazomana mihitsy vita le vavaka hoana ho aralahy manahoana ny zavatra trapanao am'izao fotoana zao nandohalika izy de nitomany pastera mafinaritra be zany fiainako zany tena very ah ary nanenina ozy raha maty eo ngamoa anao rehefa maty anao miha zavatra neneninao zany tsony fa vita ny tantaranao
de mbola te amony tena veralahy ohatra ny aiko tena mahafinaritra be ary ny fiainana pastera ozy a tsy te amony teny zany a zay zany le faharoa natsangana tokantrano ihany fa naninona rmaty rava potika le tokantrano misy nay fiseho amin'ny fahatelo tsy mety mahazo nininona mihitsy le olona tsy mahavany tokantrano misy le fahavoalohany zany mba mihotry hoe misy miaraka amin'ny any fa tsy mety tanteraka fanambadiana misy ndray nahazo mihitsy le tapany faharoa fa tsy mety milamina fa mikorotandavo na maty le vady mifahatelo tsy mahavalona tokantrano mihitsy ohatrany hoe mba molona mba manama izy azy mianatra ihany mba ohatrany hoe tsaratsara tare ihany mba ataoko hoe tsy de hoe olona tsisy endrika mialatsiny am'le fiteniko fa de tsisy miteny hoe mba tiako anao na ohatra zany aikay efatrany aloha mihitsy misy karazana hoe vehivavy eo am'le fianakaviana na ny lelao misy anakiray na anakiroa tsy manambady mihitsy fa de eny antitra eny any fa tsy manambady mandrapahafaty tena ohatra zany mihitsy reo anaky telo reny tranga mety iseho ahoana ary ny tokony ataotsika mazava be zany ry abana fa arak'le teniko tamin'ny heriny androany aloha zany hoe mila malala aloha ianao fantatro hoe tena misy ozona ny fianakavianay resaka fanambadiana nambarako androany tsy maintsy tapahana am'izay le ozona amin'ny anaran'i jesosy kristy ary ny fahatelo ambarako aminao mitohiza manaraka an'andriamanitra ianao manarahany jesosy ianao fa izy any ny fanafody fanafana amin'ny ozana aza ketraka aza kivy ianao fa na miaraka am' jesosy ianao azo antoka fa iova tanteraka ny tantara-piainanao ary de mirary soa ary maniry so mitsodrano ankeo hoe avany tokantrano ane ianao ary atsangam-panambadiana satria reo olona maro zay efa nivavahanay no tapahana tanteraka ny ozona ndre mandava tokantrano ny ozona tsy mahatsangam-panambadiana le tsy mahavany tokantrano tao aminy rehefa tapaka izany de nisy olona maro nijorovavy mila tamin'ny hoe pastera le vady zay tsy tia ana le nyteny mihitsy hoe fiantrana sisa ny rahako aminao nyki sisa ny rahako aminao fa tena marina efa tsy miray fandrina intsony efa tsy misy resaka intsony ao mpivady ao tokantrano ao fa rehefa tapaka le ozona zao ndray nytenen'le olona vo resaka tamiko tamin'ny herinandro iny pastera le vadiko ndray no miteny aminay teny mianaka andao tsika mba hitsangatsanganao piscine kely andao tsika mba hiaraka any nde aritraiky zany ndray pastera nygaka hoe ohatra ny tsy mbadiky ambony ambany mihitsy ny tantara-piainany tokantranoko izy de hoy za ohatra zany ny tokony efa nataony vadiny ohatra am'izay oa fa tsy izy akory ny tsy tia tsy izy akory ny te hiala amy tokantranony fa le ozona zay tao am'le olona mihitsy oa tonga ny tokantrano io ka mety toy zany ianao am'zao zarevo ny tantara ny vadinao sy ny fianakaviany zarevo ny tantara aminao anko raha ianao vehivavy jerevo hoe so de mba misy karazana fa raha va tokantrano na tsy mahatsangam-panambadiana matetika any de ho tapahatsika zay ozany zay ka ny tompony hitantsika fa ho faraparanako sady ny fotoanatsika androany filazana voalohany a de izao zay fiangonana refia androna kely de manoka la fotoam-bavaka foana isaka talata am'ray ora sasany tolakandro alaka misy am'ray ora sasany tolakandro ary ny alahady amin'ny fito ora sasany tapany voalohany amy folo ora ny tapany faharoa ary am'ray ora sasany kosa ny tolakandro ireo fotoana ireo dia misy fampianarana ny tenin'andriamanitra ary arahana vavaka fanafana lehibe mahery vaika zay inonay mihitsiny fa anovan'andriamanitra ny tantara-piaina ny tokantranonao ary zay de mampanantenanao hoe mbola tsy miova jesosy fa mbola inay tao manafaka anao androany ny filazana inko de raha te iona aminay moa ianao de misy mpanompon'andriamanitra foana afaka iona aminao andray anao mivatana mihitsy iona aminao manokana ny fiangonana ray fiandrona kely ny latsinay ka hatramin'ny asabotsy a de misy mpanompon'andriamanitra foana ao raha te iona mivatana amiko ianao a de numéro telefony ifanisako aminao dia 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 zay efa misoratra eo amin'ny vata fahitalavitra eo a ary eo nampanompon'andriamanitra ihany koa ray aman-dreny ray andriany avravelona tolo fa ianao de afaka mbola miantsazo ihany koa izany ka ivavaka ao atsika rehetrarehetra ary ny tenako am'izao fotoana zao milohan'ny faranana tanteraka ivavaka ako sa mino foasitrana ny tokantranonao raha afaka mandoalika ianao tranonao tsy maninona mihitsiny apetrao fonao ny tananao fa ivavaka isika andriamanitro misotranao ako ny amin'ny olona rehetra nanaraka fandarana androany mamindrafo am'izay olona rehetra mpanaraka izao fandarana zao ka de tapahako ny ozona tsy mahatsanga tokantrano ny ozona mbandrava fanambadiana ny ozona tsy mahavany tokantrano mihitsy tapahako amin'ny anaran'i jesosy kristy zany foanako amin'ny anaran'i jesosy ny ozona tsy ny herina ravo zany ozony zany ary na inona ihany ko karazana ozona hafa zay mitampiasatra ny fiainan'ny olona de foanako amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta izany tapaka ny ozona sy ny herina ary de tsofoko rano hoe sitrany ny tokantrano tsiraray avy ifakaty ilamina
taka ny namoron'Andriamanitra ny tokantrano trainam-piandohana ny tokantranony olona. Saotra Jesosy io. Amen. Dia samy ho tain'Andriamanitra antsika rehetrarehetra tompoko. Miraso tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.